Israel. Bonjour à tous, au nom de Jésus. Comment allez-vous ce matin? Ça va? Ça va ou pas? Je t'invite à saluer ton voisin, ta voisine. Lui dire la grâce de Dieu est avec toi. Et si tu es d'accord, tu lui dis Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps, amen. Bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ce matin, je vous invite encore à prier. Vraiment que nous prions avec un même cœur, un même esprit. Je t'invite à prier. Seigneur Dieu, notre Père, oui, nous te remercions. Merci encore, Seigneur, pour ce matin. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle journée que tu nous accordes. Merci pour ta bonté et ta grâce que tu renouvelles pour chacun de nous encore ce matin. Merci, Seigneur, parce que il y en a beaucoup qui peut-être sont partis dans cette nuit, mais toi, tu nous as gardés, tu nous as protégés et tu renouvelles encore, Seigneur, le souffle de vie ce matin pour chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Et merci parce que tu nous permets encore, Seigneur, de venir devant toi ce matin. Merci parce que tu nous as attendus, Seigneur, déjà ce matin, les bras grands ouverts. Et ce matin encore, Seigneur, nous voulons te louer. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Nous voulons amener nos cœurs reconnaissants devant toi. Pour cette semaine, je ne sais pas ce que chacun a pu traverser, mais merci parce que tu nous permets encore de nous réunir, Seigneur. Je demande ton Saint-Esprit de couvrir, Seigneur, chacun de nous, de couvrir ce temps et vraiment que ta présence, Seigneur, remplisse ce lieu. Que ta présence, Seigneur, enlève tous les ténèbres. Et ce matin encore, Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, soient unis, que nos pensées, Seigneur, soient unies pour célébrer un seul nom, ton nom seul, Jésus, ton nom tout-puissant. Seigneur, je te prie de prendre le contrôle déjà dans nos cœurs, prendre le contrôle dans nos pensées, que vraiment, Seigneur, ce matin, nous soyons concentrés sur toi seul, que nos yeux soient fixés sur toi seul, Seigneur, et fais taire tous les bruits de ce monde, Seigneur. Et ouais, que toi seul sois élevé ce matin. Prends ta place sur ton trône de roi, Seigneur. La terre est en marchepied et prends ta place sur ton trône de gloire. Ce matin, Seigneur, nous nous attendons à toi encore. Nous nous attendons à ta gloire, Seigneur, ce matin. Et prends ta place, Seigneur, dans nos cœurs. Et c'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. Voilà, je ne sais pas cette semaine, comment a été votre semaine, mais soyez reconnaissants encore pour ce matin que Dieu nous donne ce temps pour nous restaurer encore devant lui, pour nous restaurer à lui. Ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre propre pensée, mais c'est Dieu qui nous permet cela. Alors je t'invite vraiment à profiter de ce temps pour restaurer, pour te restaurer, pour renouveler ton âme, renouveler ton esprit. Et nous savons que Dieu prend plaisir dans la louange. Il aime quand le loue, qu'on le célèbre. Mais la louange aussi nous permet à nous de reprendre la force, nous permet à nous aussi de faire face dans ce que nous traversons dans nos vies. Et vraiment, je t'invite ne regarde pas à ton voisin, ne regarde pas à ta voisine. Fais comme si c'est ta relation avec Dieu en fait ce matin. Élève juste ta voix pour le célébrer. Et on va faire ce chant qui dit que Dieu est saint. Il n'y a personne d'autre qui est saint comme lui. Dieu, il est les 3 fois saint.
Chante avec ton cœur vraiment que Dieu, il est grand, il est saint. Oui, Seigneur, tu es 3 fois saint. Tu es le Dieu 3 fois saint. Nul n'est comme toi, Seigneur. Et c'est devant toi que nous venons, dans nos faiblesses, Seigneur, dans nos manquements tels que nous sommes. Et ta parole dit que tu montres ta gloire et que ta grâce suffit dans notre faiblesse, Seigneur.
Seigneur, nous invoquons ton nom ce matin encore. Et Seigneur, ton nom qui est puissant, ton nom qui rend fort, Seigneur. C'est devant toi que nous venons. Seigneur, tu vois peut-être que nous sommes fatigués. C'est toi, Seigneur, qui nous redonne la force. C'est toi, Seigneur, qui nous restaure. C'est toi, Seigneur, qui rend fort le faible. Et vraiment, c'est avec nos faiblesses, Seigneur, que nous venons pour montrer ta gloire. Que ta gloire, Seigneur, se manifeste dans notre vie maintenant. Je te demande vraiment, Seigneur, de restaurer le cœur de chacun, restaurer la force de chacun maintenant. Parce que c'est toi notre force. Seigneur, peut-être que nous allons avec notre propre force, nos propres pensées. Mais c'est toi seul, Seigneur, qui nous donne la force dans notre vie, Seigneur. Et ce matin encore, nous voulons le proclamer, que c'est toi notre force et que nous voulons nous accrocher à toi seul, Seigneur. Alléluia. Manifeste ta présence parmi nous ce matin encore. Relève, Seigneur, ceux qui sont faibles. Restaure le cœur de chacun, Seigneur, ce matin. Nous voulons proclamer, Seigneur, la victoire en ton nom. Viens, Saint-Esprit. Viens remplir chacun de nous ce matin, encore ce matin. C'est toi qui nous donne la force, c'est toi qui nous permet de nous tenir debout ce matin, Seigneur. C'est par ta grâce seule, par ta puissance seule, Seigneur. Alléluia. Daniela
force, Seigneur, de te chanter, de te louer, Seigneur. Que ce ne soit pas juste une habitude, Seigneur, mais que vraiment nos chants soient une prière qui s'élève vers toi, Seigneur. Seigneur, si ce n'est pas nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais par toi seul, Seigneur. Par ta grâce seule, par ta puissance seule, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, pour ce don gratuit que tu nous donnes. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Merci parce que chacun de nous est restauré encore ce matin. Et nos cœurs, Seigneur, nos cœurs sont reconnaissants vraiment devant toi. Seigneur, tu aimes la louange. C'est toi qui as créé la louange, Seigneur. Et ce matin, nous voulons encore te chanter. Nous voulons encore dire, Seigneur, combien nous t'aimons. Combien nous te sommes reconnaissants. Reçois juste, Seigneur, ces chants qui s'élèvent vers toi. Ce matin, nous voulons renouveler notre alliance avec toi, Seigneur, et nous voulons te donner nos cœurs. Nous voulons te donner nos cœurs, Seigneur, nos cœurs qui sont sales, nos cœurs qui sont impurs, nos cœurs qui parfois manquent d'amour, Seigneur. Alors nous te les donnons. Que c'est toi, Seigneur, qui change nos cœurs de pierre en cœurs de chair, Seigneur. Reçois nos cœurs. Prends toute la place, Seigneur, dans nos cœurs. Que c'est toi qui sois en premier, Seigneur. Que c'est toi qui prennes la première place. Et enlève tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles encore ce matin pour te voir et pour te laisser toute la place encore. Vraiment, Seigneur, ce chant qu'on connaît, peut-être on le connaît par cœur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons vraiment le chanter comme une prière, vraiment comme une déclaration vers toi. Ne regarde pas nos manquements, ne regarde pas nos faiblesses, Seigneur. Mais juste reçois avec nos cœurs sincères. Amen. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, un parfum de valeur. Oh, sur toi, Jésus, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je te donne mon cœur, on va recommencer. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, oh, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Oui,
C'est l'offrande de mon cœur. Ce parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh, prends mon âme, Prends mon prends mon cœur. je te donne tout. Oui, prends ma vie, Jésus. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Merci, Prends merci. ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. À toi seul soit la gloire, Seigneur Jésus, pour les siècles des siècles. Amen. Vavaksika tompoko. Andriamanitra masina o. Andriamanitra marina ianao. Misaotra anao dia misaotra anao izay tompo. Ianao ilay lehibe tompony hery, tompony fahefana. Misaotra anao ny amin'ny hery izay nomenao anay indray. Nahatratrara anay izao andro anio izao ny tombon'andro mpahavelomana nomenao anay. Mbola afaka miantsoantso ny anaranao izahay tompo a. Mbola afaka mibebaka eto anatrehanao. Misaotra anao ny tantananao tamin'iny semaine lasa eny tompo. Tamin'ity anio ty tompo malala. Misaotra fa tsy ny herinay tokoa na ny tanjakay fa ny herinao tompo no namenonao anay. Zany mbola mahatoy izao anay. Isaoranay ianao Jesosy Kristy. Eny tompo malala tonga eto zahay. Ny fonay ny ala tany an-trano dia ho aty ampiangonana hivavaka aminao. Eny tompo atolotra eto ho anao tokoa tompo ny fonay, ny fanahinay, ny tenanay, ny fiainanay, ny aminay manontolo araka ny hira izay nataonay teo atolotra ianao. Izay tsara rehetra aty anatinay tompo malala eo amin'ny fiainanay dia anao satria efa voavidin'ny rano soa izay Jesosy. Misaotra tompo misaotra indrindra hatreo feno izao fotoana izao tompo malala. Fa ianao ny teny fa raha misy rona telo vory amin'ny anarako dia ianao dia eo ianao. Ny teny ianao fa eo amin'ny toerana izay ampahatsiarovana ny anaranao dia eo no anatonanao anay eo no ikarakarana anay. Misaotra indrindra tompo fa tsara ianao sady mpanao tsara manjakary amin'izao fotoana izao fa anao izao fotoana izao manjaka fanamasino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy miarahaba amin'ny fitiavan'Andriamanitra ray dia ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ary ny firaisana amin'ny fanamasina dia miarabanareo koa any amin'ny tambazotra serasera rehetra any mitombo amin'ny fahasoavana tompoko ho aminareo any ny fiadanany tompo. Izao tsika dia tonga eto tsika hitady an'Andriamanitra. Tsy hitady olona tsika eto fa hitady an' Jesosy satria milaza isan'andro ny fiainantsika
te hivelona amin'ny fahaveloman Jesosy Kristy tsika velona izy dia velona ao amintsika te hivelona mandrakariva dia so tsika andao tsika hideran'Andriamanitra ataotsika hitsangana tsika hideran'Andriamanitra ataotsika ny salamy 148 1-6 irahantsika mideran'Andriamanitra izany salamy zany dia avy eo tsika manao ny hira araka ny voalahatra ao irahantsika mideran'Andriamanitra dia miara-mivavaka avy eo vakina amin'ny anaran'i Jesosy arahantsika mideran'Andriamanitra ny salamy 148 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina manao hoe Aleloia miderahan Jehova ry any an-danitra midera azy any ambony midera azy ry anjeliny rehetra midera azy ry miaramila ny rehetra midera azy ry masoandro amam-bolana midera azy ry kitana mazava rehetra midera azy ry lanitry ny lanitra ary ianareo rano ambony lanitra aoka hidera ny anaran'i Jehova ireo fa izy no nandidy dia ary ireo nampitoetra ireo mandrakizay dorisy no mendalana ireo ka tsy mba mihoatra amen
Andriamanitra rainay izy any an-danitro tsy misy lehibe tahaka ny fitiavanao tokoa fa tena tianay ianao Andriamanitra tena tianay ianao mideranao zahay mankalaza anao zay manome voninahitra anao izany no atongavana eto tompo anome voninahitra anao dia misandrata ianao rilay masina manerinerina rilay avo indrindra ao an-danitra ao rilay tsara indrindra tsy miova ho maly sy an'io ary mandrakizay misandrata ianao tompo misandrata amin'ny avy dia avy ianao tompo malala fa izay kosa tompo dia midina ambany dia ambany ny aminay manontolo mihetra eo anatrianao ny lohalika rehetra andohalika eo anatrianao Andriamanitra fa mahery ianao lehibe ianao masina ianao mahagaga ianao tsara ianao sady mpanao tsara Andriamanitra ny Andriamanitra tompo ny tompo mpanjaka ny mpanjaka tsy misy azo oarina aminao fa tsara loatra ianao Andriamanitra makasitraka indrindra ny amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao fa ny famindraponao mbola tsy nahalanyritra anay tompo fa mbola nahatoy izao anay ka dia mitondra fisaorana feno raiso ny fisaorana tompo malala raiso ny fiderana zay entinay eto anatrianao amin'izao fotoana izao dia misandrata amin'ny avy indrindra ianao ry tomponay sy Andriamanitra tompo taio ny fonay mba hitodika aminao mba ho aminao irery ihany hibanjina anao tsy hijery izay mitarika na izay mitory fa hijery kosa ny fitiavana Andriamanitra fa izany no atongavany vahoaka anao eto ataovy mahita anao zay rehetra mitady ianao Andriamanitra ary tsy takan'izay midirana teo amin'io varavaran'io ny voana fa tena hitondra fahasoavana hitondra fiadanana hitondra fifaliana mivoaka eto amin'izao toerana izao ho voninahitra ny anaranao dia misaotra Jesosy anao rery ihany voninahitra mandrakizay amen petrakintsika tonga sahady eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra atsika dia alohan'izany dia anao hira atsika 185 irany FPTM dia 1 à 4 1 ihany no ataontsika Jesosy io vonjeo tokoa zahay vonjeo ny fanahinay vonjeo zay fa mila anao mandraka hariva izay isa minitra isan'ora isa-tsekondra tena mila anao zay Jesosy kehitriny aranambara ny sitraponao dia mitary lalana trano fanahy masina ianao no hiteny fanahy masina ianao ny anokatra ny sofinay ny fonay mba aizanay mandray ny teninao mba afantaranay ny sitraponao Andriamanitra ao anatin'ny teninao sokafony aminay manontolo fanahy masina melo avalalana anatin'ny foniny tsirairay avy ihany sa mahafoina masaraka anay Jesosy malalo petraka fenao am-pelantananao ary izany vavaka izany amen izao ny tenin'Andriamanitra izay fampaherezantsika indray amin'ity an'io ity ao amin'ny ohabolana 17 ohabolana 17 fakina amin'ny anaran'i Jesosy Proverbe 17 izay tena sakaiza tokoa dia ty amin'ny andro rehetra sady miseho rahalahy amonjy amin'ny fahoriana amen izay tenin'Andriamanitra izay indray no sitrapon'Andriamanitra tamin'ity an'io ty izay tena sakaiza tokoa
dia tia amin'ny andro rehetra. Le sakaiza moa zany inona? Le sakaiza dia iarahantsika mahafantatra tsara hoe namana dia na dia itokantranonao io vadinao namanao. Iarahantsika mahafantatra tsara zany hoe namana zany olona akaiky ianao, olona akaiky antsika ny atao hoe namana. Dia eto ny tenin'Andriamanitra miteny hoe raha tena sakaiza tokoa izy dia tia amin'ny andro rehetra. Zany hoe na inona zany misy zavatra mahazo anao dia io namana io eo foana mampahery. Misy namana mampahery eo. Na marary ianao, na manana problème ianao, na kivy ianao, na inona mahazo atsika dia misy namana mampahery atsika. Fa ny tena mpampahery atsika dia Jesosy Kristy. Ny sakaizantsika akaiky indrindra dia Jesosy Kristy. Ny olona mety miovaova ry havana. Le namana mety mbo sahirana koa izy amin'ny mahasahirana anao dia tsy homena tsiny izy. Ianao tao tsy teo tamin'ny fahaseranako, na rary tsy tonga ianao, na problème tsy mba mivonjenao, fa mety mba nisy nanahirana azy koa tany, na mety tsy sahirana koa izy fa tsy tonga fotsiny zao. Dia izao ny fo ny diovina tsara ny fo mba tsy hanana alahelo amin'ny olona amin'ny zavatra tahaka an'izany. Tenin'Andriamanitra zany tokony ataontsika, tsika ny tokony hanaraka an'izany tenin'Andriamanitra zany. Raha manana namana ianao eo ny vadinao eo ny olona akaiky ianao rehetra dia ianao natao hampahery, satria ianao zanak'ilay mpampahery. Dia tokony hampahery olona mandrakariva, tokony hanampy olona mandrakariva, satria ny olona indraindray kivy, indraindray ketraka amin'ity fiainana ity. Dia tsika ny fidian'i Jesosy hifampahery tsika. Ka raha misy raha ohatra ka tsy arakaraky ny saitsika, fa ilay namana tena tiantsika lasa tsy hitatsika hoe fanakaiza, dia mivavaka anao taontsika, fa tsy afaka ny andoto fotsika satria tsy fantatritsika na ny andro na ny ora hatongavan'i Jesosy Kristy. Fa tsy ny teny mihitsy izy fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny tompo, ka raha maloto ny fotsika dia sahirana isika. Eto ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe sady miseho rahalahy amonjy amin'ny fahoriana. Zany ny tena namana. Eo amin'ny tena fahoriana, eo ny tena matarana hoe tena namana. Jesosy eo amintsika mandrakariva. Jesosy ny fikiry fa Jesosy ny tena namana. Jesosy ny tena sakaiza. Zao ny teniny any amin'ny Jaona 15:5 any hoe tsy ataoko hoe mpanompy itsony ianareo, fa ataoko hoe sakaiza. Zany ny tenin' Jesosy tsy ataoko hoe mpanompy itsony ianareo fa ataoko hoe sakaiza. Fa ny mpanompy tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa nataon'i Jesosy tsika ho sakaiza. Jesosy no sakaiza tsika. Hainareo tsara angamba le hira hoe Jesosy sakaizanay, Jesosy tianay. Jesosy ny tena sakaiza. Izy ihany ny fikirantsika, izy ihany no jerentsika. Fa ny olona mety miovaova, ny olona izay maha-olombelona miovaova indraindray. Fa izao tsy manome tsiny ny olona, aza manome tsiny. Isy mpanompon'Andriamanitra mihitsy ny teny hoe ny olona manome tsiny foana lavitra ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mba tia manome tsiny isaky ny anona dia ianao no natonga an'izao, ianao zao, ianao foana le olona foana, diso foana. Lavitra ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny atao dia izao mibebaka manadio fo mandrakariva miaraka amin'i Jesosy. Aoka hanana fitiavana tahaka ny tiavan'i Jesosy atsika. Jesosy ilay sakaiza tia atsika, dia tsika koa afaka maneho izany amin'ny manodidina atsika, satria mena fitiavana tsika dia manome fitiavana amin'ny manodidina atsika, indrindra amin'ny ankohona atsika. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery. Ndaotsika anao hira dia hivavaka, tsy natanteraka an'izany tenin'Andriamanitra zany tsika. Ny sitrapon'Andriamanitra tsy mba tanteraka mandrakarivintsika fa hifona amin'ny tompo. Taontsika ny hira 449
dia ny andiny voalohany a fa 4 fahadimy. Manantona anao zahay hoy ianao hoe zay rehetra manantona dia tsy mba ho laviko mihitsy, tsy mahatanteraka ny teninao izay tompo malala. Maro ny zavatra nahazo anay ny loton'ny fonay indraindray tafotoana tezitra indraindray izay tezitra amin'ireny namanay ireny hoe tsy mba miantso akory, za zao nefa tsy mba miantso akory. Fona aminao izay Jesosy malala. Indraindray ireny namanay ireny kivikivy dia izay miavinavina Jesosy. Fona tompo malala o Jesosy a, mamela ny elokay fa efa nanao izay mampalahelo izay ny ankohonanay Jesosy. Ny vady amanjanakay efa nanao izay nampalahelo an'ireo izay Jesosy tamin'ny fomba fiteny, tamin'ny fomba fihetsika, amin'ny zavatra tokony ataonay nay fa tsy vitanay. Fona aminao izay amin'ny namana sy tapaka rehetra, amin'ny mpiara-mivavaka rehetra Jesosy. Ifonana aminao Jesosy malala ny fahotana vitanay Jesosy a, ny fimonomononany, ny fahatezerany. Hitanao zany Jesosy, tsy miafina aminao ny fiainanay andavanandro Jesosy. Hitanao zany Jesosy, mianjaanja eo anatrehanao. Ianao tokoa tompony tena sakaiza. Misaotra Jesosy a, misaotra anao zahay,
fa tia anay ianao Jesosy. Tena fitiavana ny tiavanao anay Jesosy. Tena maminao loatra izahay. Dia izay koa Jesosy hiteny hoe Jesosy ô tianay ianao. Jesosy ô maminay ianao Jesosy ô. Tena maminay ianao. Aoka ianao hitoetra ato anatin'ny fonay Jesosy ô. Aizanay manao ny sitraponao. Ka na inonina mety mahazo anay misepasy amin'ny fiainanay dia ianao Jesosy Kristy. Ianao no atsonay satria izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo dia hovonjena. Dia atsonay ianao Tompo malala. Na amin'ny andro inona, na amin'ny ora inona, na amin'ny fotoana manahoana. Dia fantatra fa eo anao Jesosy. Satria ianao ilay mpamonjy moraso indrindra amin'ny fahoriana. Diovy ny fonay mba adio. Tena hoe adio mangatsakatsaka takany ora-panala Jesosy. Mba hanana fo madio izay miala eto Jesosy. Mba hanana saina madio mandrakarivo izay. Fa indraindray io saina io maloto. Mijery olona izay dia mitsaratsara olona. Mifona aminao izay Jesosy malala. Indraindray izay mieritreritra zavatra tsy tokony eritreretina. Fona aminao izay Jesosy eo. Fona aminao amin'ny zavatra ataonay rehetra mampalahelo anao Tompo. Fona aminao ny amin'ny fanahinay misy petipetina Jesosy. Tsy mba sitrakao izany. Fa ny tena mpivavaka hoy ianao. Dia miaro ny tenany tsy azo mipentipentina amin'izao tontolo izao. Dia tehirizo izay Jesosy a. Tehirizo ny tsirairay avy. Tany mafy ny tsirairay avy. Diovy amin'ny rano soa tao Kalvari izay Jesosy. Vidiny ranao izay diovy izay dia dio. Sasao izay dia ho fotsy mangatsakatsaka takany ora-panala. Izany no angatanay aminao amin'ity an'io ty. Satria rehefa madio ny fonay sy ny fanahinay sy ny sainay dia mahita anao izay Jesosy. Dia misandrata amin'ny afo indrindra ary Tompo a. Raiso mandrakariva ny fotoana anjakao Jesosy a. Amin'ny anaranao nanaovako izany fahavaka izany. Amen. Tsangantsika Tompo a. Andray ny teny a. Ifampahirezana. Izao ny tenin'ny Tompo amintsika amin'ity an'io ty a. Fitiavana mandrakizay ny tiavako anao. Ka koa izany no nampaharetako ny famindram-po ho anao. Amen. Petrakitsika Tompo. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany a. Dia mandroso a ny responsable ny sekoly Alahady. Salut à tous au nom de Jésus. Est-ce que les jeunes peuvent se lever? Je ne vous fais jamais vous lever, mais si vous pouvez vous lever aujourd'hui, on va prier. Seigneur, merci pour ce moment, Seigneur, ces 5 minutes que tu nous donnes. Seigneur, voici nos jeunes, Seigneur. Nous les présentons devant toi. Voici le futur, Seigneur. Nous le mettons dans tes mains. Seigneur, nous savons que nous ne pouvons rien faire sans toi. Et c'est pour ça, Seigneur, que le peu que nous savons de toi, Seigneur, nous voulons transmettre. Et nous voulons, Seigneur, être vraiment des matériels, des instruments qui puissent collaborer, qui puissent vraiment faire étendre, Seigneur, ton royaume. Merci pour ces jeunes, Seigneur. Je les mets dans tes mains, Seigneur, et à toi seul soit la gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tac. Alors, aujourd'hui, en fait, je vais vous parler d'un petit sujet. Et c'est une question que je me suis beaucoup demandé dans ma vie. Et après, j'ai pu avoir la réponse, mais du coup, je vais vous partager ici. Au fait, c'était... je vais vous le demander à vous, hein, je vais vous le dire comme ça. Si maintenant,
Dieu te dit, demande-moi ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Alors je répète, si maintenant, Dieu il te dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? J'ai réfléchi j'ai réfléchi, j'ai dit, c'est vrai que peut-être il me faudrait une autre voiture. J'ai dit, mais non. Je voudrais avoir une meilleure santé, une santé de fer, quoi, genre, mais jamais qu'on me touche pas, pas de diabète, pas de corona, rien, non, mais une santé de fer. J'ai dit, mais je pourrais demander ça à Dieu. Ou bien, je pourrais demander d'être la meilleure partout. Mais génie. Je serai la première partout, je saurai tout. Il y aura mon nom placardé comme ça, QI 300. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Je me suis dit, mais en fait, si Dieu me disait, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, parce que je peux tout te donner. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Qu'est-ce que toi, tu vas lui dire? Parce qu'il te le donnera. S'il te dit, demande-moi ce que tu veux, il te le donnera. Donc voilà, j'ai réfléchi longtemps à ça. Et après j'ai trouvé la réponse. D'accord, Moi, je pense avoir trouvé la réponse. Je vais vous partager la réponse que moi, j'ai trouvée. Je ne dis pas que c'est la meilleure réponse, mais c'est la réponse que moi, j'ai trouvée. On va lire dans 2 Chroniques 1, 7 à 12. 2 Chroniques 1, 7 à 12. Alors, on va lire au nom de Jésus. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande-moi ce que tu veux, que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité avec une grande bonté mon père David, et tu m'as établi roi à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, tiens la promesse que tu as faite à mon père David, puisque tu m'as établi roi sur un peuple aussi nombreux que la poussière de la terre. Accorde-moi donc la sagesse et de la connaissance, afin que je sache diriger ce peuple. En effet, qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? » Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est cela qui est dans ton cœur, puisque tu ne réclames ni richesse, ni des biens, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, mais que tu demandes pour toi de la sagesse et de la connaissance, afin de juger mon peuple sur lequel j'ai établi roi, je t'ai établi roi, la sagesse et la connaissance te seront accordées. Je te donnerai en plus de cela des richesses, des biens et une gloire telle qu'aucun roi n'en a jamais eu avant toi et n'en aura après toi. » En fait, cette réponse, du coup, moi, c'est pas moi qui l'ai trouvée, je l'ai trouvée dans la Bible. Donc, vu que je l'ai trouvée dans la Bible, du coup, je l'ai copiée. Je l'ai copiée, j'ai dit, bon, Seigneur, si tu me dis de choisir quelque chose, moi, je voudrais choisir comme Salomon. J'aimerais, Seigneur, avoir cette sagesse qui me permettra de faire la différence entre le bien et le mal. Cette sagesse qui affermira mes connaissances. Cette sagesse qui m'aidera à choisir mes amis. Cette sagesse qui m'aidera à choisir la destinée. Qui m'aidera à aller sur cette destinée que tu as déjà prévue pour moi. Cette sagesse qui me permettra vraiment de discerner le mal et le bien. Je reviens vraiment sur la volonté de Dieu parce que quand je préparais les 5 minutes, j'étais entre le fait, j'en ai préparé 2. J'ai préparé sur les amis, moi et ma mère, on ne s'est pas parlé. Et j'ai préparé sur la sagesse. Mais la sagesse te permettra de choisir tes bons amis, de choisir tes vrais amis. Et la sagesse
Au fait, il te permettra vraiment de te fixer sur Jésus pour savoir que c'est lui le premier ami. Jésus est d'abord ton premier ami. Mais nous avons besoin d'amis quand même, physiques. Mais Jésus est le premier et la sagesse te permettra de choisir qui sont tes vrais amis. Parce que les faux amis existent. Donc voilà pour aujourd'hui. Sarik, est-ce que tu peux prier aujourd'hui? Oui. Amen. Eraka vavakintsika. Tompo, misaotra anao izay no ny teny izay nizarainao anay tao indray. Misaotra ilay satria mbola te hizara aminay ianao ary mbola miteny aminay mandrakariva. Miteny anay ianao Tompo ankehitriny mba hanananay sagesse ahafahanay mandray manavaka ny tsara sy ny ratsy. Dia mangataka aminao za tolory fahendrena an'izay sagesse izay tsirairay avy izay manatrika eto mba ahafahanay mandeha tahaka ny Salomon hanana fahendrena sy connaissance ahafahanay manohy fiainanay andavanandro. Misaotra iray eo. Amen. Misaotra ny mbola atsika misaotra indrindra ny misaotra ny Jesosy ny amin'ny teny izay ampahirezin'ny zanatsika. Zao tsika dia manohy hatrany ny fotoana hanao ny hira 205 tsika alohan'ny tenin'Andriamanitra dia hitsangana ny mpanompon'Andriamanitra. Tonga eo amin'ny fotoana makina ny tiantsika mialoha izany dia mbola hiaraka hivavakantsika. Ry Tompo Andriamanitra eo mbola velom-pisaoranao ny fonay satria manana anjara tokoa izahay eto amin'ity tempolinao ity mba ahafahanay mandray ny teninao, ahafahanay miaino ihany koa. Ankehitriny dia angatanay ny fanahy masinao hitaridalana anay ka izahay izay vonona iaino sy andray izany aoka ny fanahy masinao ny aloha lalana anay ahafahanay tokoa Tompo mahay mandanjalanja, mahay mampiatra izany rehefa tonga ny fotoana ahafahanay mandray izany. Ny mpanomponao izay hitondra ny teninao kosa dia angatanay ny fanahy masinao mba hiasa mahery ary aoka ny teninao no ho zaraina aminay ary dia
ankininay aminao zany rehetrarehetra zany misaotra Jesosy amen. Ny teny vakiana androany a dia hitantsika eo amin'ny Korintianina voalohany Korintianina voalohany toko 7 ka manomboka ny 9 voalohany ka hatramin'ny 7. Korintianina voalohany toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Rehefa hita iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely azy aho kanefa manana fitiavana kanefa tsy manana fitiavana dia tonga varahina maneno sy kipatsona mikarantsana ary na dia manana faminaniana azy aho ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra ary na dia manana ny finoana rehetra azy aho ka mahafindra tenibohitra kanefa tsy manana fitiavana dia tsinotsinona aho ary na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra ary na dia atolotro dorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavana aho dia tsy mahasoa ahy akory izany. Ny fitiavana maharopo sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehare, tsy mihebohebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sositra, tsy manao otropo, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maritra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy holevina mandrakizay fa raha ny faminaniana dia holevina, na ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, na ny fahalalana dia ho foana. Fa sombitsombiny ny fahalalantsika ary sombitsombiny ny faminanitsika fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsy hisy sombitsombiny intsony. Fony mbola zaza aho dia ny teny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, fa noho ny efa lehibe aho dia nariko ny fahazazana. Fa ankehitriny isika mizaha ho amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina, fa raha zay dia mifanatrika ankehitriny sombitsombiny no fantatro, fa raha zay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana ahy. Ary ankehitriny dia ireto teny telo ireto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo. Ray masina manamasinana ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola hiara hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra raina izay any an-danitro, misaotra anao midera mankalaza, manome voninahitra ny naranao masina, ray zanako ary fanahy masina. Saotra noho ny fitiavanao, ny famondramponao, ny fitantananao, ny fitahianao Andriamanitra. Misaotra tompoko noho ny zao alahady voalohany volana me zao. Misaotra Jesosy fa ianao no nahatanteraka izao. Misaotra tompo malala, manakambara aminay ianao tompo, manakomena anay ianao Jesosy. Tiany mpanompo tsy mahasoa anao, zay notendrenao hitondra ny teninao, fitaovana ihany solony vava, solony maso, fa ianao Andriamanitra no hiteny aminay, satria teninao Andriamanitra no toriny eto tompo. Ny fonay rehetra, ny sainay rehetra, zay andray zany teninao zany, sokafo midana Andriamanitra, ary azavela mandalo ny teninao, fahaina vaovao anay, ary fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra, ampanginy tabatabany zao tolo zao Jesosy. De mitenena ary aminay tompoko, fa voninkiaino anao izahay. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. De afaly miarahaba antsika rehetra ry havana
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ny fiadanan'Andriamanitra ne hitoetra aminareo tsirairay avy, anapaka ny fiainanareo. Misaotra an'Andriamanitra natanterahana an'izao fotoana izao. Ny tenin'Andriamanitra zay hotoriana amintsika ry havana dia zay efa nivakin'ny mpanompony teo. Dia ninona moa izany? Ny fitiavan'Andriamanitra. Raha miteny hoe fitiavana isika, dia miteny an'Andriamanitra zany fa Andriamanitra dia fitiavana, araka ny teniny any amin'ny epistiliny Jaona any. Andriamanitra dia fitiavana. Anaran'Andriamanitra zany, sady izy no atao hoe fitiavana. Ary ny toetran'Andriamanitra, ny fomban'Andriamanitra dia fitiavana daholy. Fanehoam-pitiavana daholy ny toetran'Andriamanitra rehetra. Hoy izy amin'le toko 17 teo ny andininy 4. Andriamanitra, fitiavana an'Andriamanitra dia ahovatsika hoe Jesosy Kristy le fitiavana. Jesosy maro-po sady mora fanahy. Jesosy tsy mialona, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Jesosy mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana hoy izy tsy ho levina mandrakizay, fa raha mifaminaniana dia ho levina, na ny fiteny tsy fantatra hitsahatra, na ny fahalalana dia ho foana. Fa sombotsombo ny fahalalantsika, ary sombotsombo ny faminanitsika. Fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsy hisy sombotsombo ny intsony. Fahalalako ny fahalalanao, sombotsombo ny kely fotsiny. Fahalalantsika zany hoe Andriamanitra fitiavana zany. Ndre mandeha ary havana nivavaka, dia hoy izy nivavaka nataoko hoe Jesosy mba tena te hahita an'le tena fitiavana ho Andriamanitra. Sahalan'ny hoe vavaka hoe atao hoe vavaka daladala ve zany, nefa nehoan'ny fitiavana isan'andro isan'andro. Mba tena te hahita an'le fitiavana ho Andriamanitra. Ny alin'iny ary havana dia nanofy, ary zao nofiko na eno hira le 530 Andriamanitra fitiavana. Ary ny saiko ny entiny tany amin'ny loharano, le loharano io ny entiny tany ny saiko fa nisofika maheno an'le hira. Dia ozy izy hoe raha hitanao io loharano io dia miafinao ny fahasambarana. Miafinao amin'izany ny fahasambarana. Le tononkira ry havana, fitiavana rano velona, ka miafinao anatiny ny fiaina an-danitra. Zany hoe tsy ho hitako mihitsy zany le loharano, tsy ho hitako mihitsy le loharano. Zay mahasombotsombony an'le fahalalantsika. Tsy mahita an'le tena fitiavan'Andriamanitra, fa raha mahita zay zao sy anao
dia ao ny tena hoe fiadanana mandrakizay ao le miafinao amin'izany a ny fiainan-danitra. Ozy ny andininy fahasivy, fahasombitsombo ny fahalalatsika ary sombitsombo ny faminanitsika, fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsy hisy sombitsombo ny intsony. Rehefa tonga ny tanteraka tsy hisy sombitsombo ny intsony. Ny andininy faharombe folo, fa ankehitriny isika miza ao amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina, fa ratrizay dia mifanatrika. Ohatra zao sy anao alohan'ny andanantsika hivavaka tena mijery fitaratra zao sy anao a, hitatsika ny tarehintsika fa tsika tsy mahita an'le tasy, mety misy charbon, mety misy loto ao, fa Andriamanitra mahita an'iny ry havana. Ozy izy hoe ankehitriny isika mizaha amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina, tena tsy mahita, fa ratrizay dia mifanatrika. Ankehitriny a sombitsombo ny fantatro, fa ratrizay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana. Zany hoe zao, ankehitriny ny amiko izao Justina tena tsy fantatro ny amiko, fa ratrizay a rehefa iony eo amin'ny tompo a dia isy écran ngeza be, mety isy ohatran'ity eo hoe kay ve ohatran'izao eo vao tena hifanatrika amin'izay a, hoe tena hitako amin'izay kay ve ianao zao kay ianao io Justina, ay ve ianao hoe tsy manam-pitiavana akory e, ay ve ianao tena hitako ratrizay ozy izy a, ratrizay dia mifanatrika. Ankehitriny sombitsombo ny fantatro, fa ratrizay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana. Ny amiko sy aminao zany ry havana, sombitsombo ny fantatritsika ny amintsika, ka noho izany mila mandiny tena isan'andro zao sy anao, mila manolo tena ho an'Andriamanitra manavao mifanolora tena tsika isan'andro, mila mibebaka isan'andro, satria mbola sombitsombony ihany ny fantatritsika. Re mandeha ary havana ny eno toriteny zay nandalo kely tamin'ny sofokotsy dia nenoko, dia zao le toriteny ozy izy hoe ianareo ny fahazavana zao tontolo zao, ianao ny fahazavany Jerosalema anao, kanefa ozy izy a tsy mety mipakany amin'le Jerosalema le fahazavanao, fa maninona, inona ny antony tsy ho tafapaka any amin'le Jerosalema anao a ny fahazavana zay hoentinao, satria Jerosalema mahita an'le naturanao, satria io Jerosalema io a io ny an'rahany tomponao voalohany indrindra. Mety tsy manam-pitiavana ianao, mety tsy ampy le fanehoanao fitiavana an'le Jerosalema, zay mahatonga le izy tsy mepita any amin'le Jerosalema ry havana, zay ny mahatonga azy tsy mepita. Mety mitsara foantsika, mety mitsara an'ireny taranaka ireny, mety miteny marary foana, mety manao zavatra tsy apoizina, tsy apoizitsika zany a,
nefany a mandratra an'le Jerosalema satria tsy ampy le fitiavana, tsy haitsika ny manome fitiavana le fitiavan'Andriamanitra ho an'ireny ry havana. Mila mandiny tena izao sy anao ry havana, mila mivavaka foana araka ny teniko teo, mila mivavaka foana fa io Andriamanitra io a Andriamanitra ny fidy asa anao a araka ny teniny hoe ozy izy ny teniny any amin'ny jereko kely vetivety azafady fa sao de miteny diso eto ka anahirana. Ozy izy hoe olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Zany hoe ny etsoana asy anao zany a ilazan'le fahatsaran'Andriamanitra amin'ny olona rehetra, zay ny antony etsoana asy anao ry havana. Ka noho izany de aoka isika ho fahazavana tena ahitan'ny olona an'Andriamanitra ry havana, tsy ny any ivelany ihany fa ny ao anatiny indrindra ny ao anatiny, satria Andriamanitra mandinika ny ao anaty fa tsy ny any ivelany. Ary ankehitriny noho ny tompo dia ireto telo reto ny toetra, ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana ny lehibe amin'ireo. Amen. Mbola hiara hivavaka tsika tompoka. Misaotra Jesosy, saotra tompoka noho ny teninao Andriamanitra. Ianao lay Andriamanitra fitiavana, ianao lay miteny hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao de ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ianao Andriamanitra nanolotra ny tenanao ianao hamonjy anay sakaizanao. Jesosy nreto zay nandre ny teninao Andriamanitra, aza vela mandalo ny teninao tompoko. Fa ho tahaka n'ilay votsinapy nafavy tamin'ny tany lonaka ka hamoa avy zato eny ao anatinay. De ho tahina ny teny zay voavaky. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. De tonga amin'ny misaotra ny mpanompon'Andriamanitra de tonga amin'ny anjaran'ny chorale atsika. Mira ve ny chorale? Sinema misy olona lava volo be tamteny fazaka tsy nisy ansary niserina ny malaky an-tsaina de io lasa fanotsapi-japina na saina ny lanjazo be io azo no namatsianazy
rehefa nizaly ela de tapetrany ainy tafatsangana misy ao re nantany kanana hoe isa loatra ty lelay ty de anisy namalo e Kristy fitsalina tsy nisy ohatr'izany ka tena manampitoma ny nanaiky ho viraviray ka ny rany ny latsaka tsy afaka tsaina Sunja e fanza kateni la sani fa we Matia munza izani Isanga me yinto no tungu ni ufati Tamga e fanza Roya inisa zre Famba wana na yanch fati Ulunato isambe tmesh yuvalina su Nambara ni tami kifa Izindinda le tam cinema Aitatara ni life amunzena Pizzalina zay mampaunene Kumanya isaina isa Nisachini ni amikian Isanana na twecha malu Ufutu chana pizzalina ni tumpu Sauno ni vidi lamba futi Usari na tao lava pen Si usari na tao akanzo manji Fa akanzo mfankana nayo pianji Iara ivavaka sika tompoko ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao lay Andriamanitra tia anay lay Andriamanitra nafoy ny zanan'ilay tokana araka ny teninao fatoy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay Jesosy eo nyreto izay nyreto ny nasainao Andriamanitra amin'izao fanasana masina izao ka io zao fotoana zao tompo malala voninahitra ao irery ihany misaotra ray aminaran'i Jesosy amen hoy Jesosy Kristy alleluia izao ny voalohany sy farany dia ilay velona efa maty aho nefa velona mandrakizay sady manana ny fanalahidiny fiainana sy ny fahafatesana amen iara hitsangantsika tompoko iomana hiatrika ny fanasan'ny tompo amin'ny alalan'ny hira fa 440 44 ao amin'ny FFPM ny andiny voalohany sy ny faharoa
sehatra manoloanantsika ry havana ny fanasan'ny tompo izay manambara ny fanatrehan'ny tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsapahitanana koa sandrato amin'ny tompo ny foditsika iondrika hiara hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra raina izay any an-danitro voninahitra ho anao irery ihany. Ry Andriamanitra andrianana ny lanitra sy ny tany ambanin'ny tany na ny hita na ny tsy hita izay rehetra eo aminy. Anao avokoa izao rehetra izao, anao ny fahefana hatrizay ary mandrakizay. Lay Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana, lay Andriamanitra tia anay, tia ny asan'ny tanany, lay Andriamanitra fitiavana, misaotra tompo, midera tompo, mankalaza tompo, manome voninahitra ny anaranao masina zay ry tomponay sy mpanjakanay, misaotra mpamonjy malala. Amen. Yara hipetrakintsika tompoko. Mbola ataontsika ny hira 167 ny andiny voalohany sy ny fahatelo ihany. Midera ny anaranao. Panajana rariavana ny teny fanorenana izao asa masina izao. Fa Jesosy tompo tamin'iny alina iny izay namadiana azy dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, raiso, ano, ity no tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy fahatsiarovanay. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, misotroa amin'ity ianareo rehetra, fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao nataovy fahatsiarovanay, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo, na oviana no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Ho ataontsika ny hira 98 ny andininy voalohany ihany.
hitsangantsika ry havana angataka ny fanahy masina ana masina izao famantarana izao. Ry tompo raina izay any an-danitro mangataka amin'ny anaranao zay tompo malala. Amasino izao famantarana izao, ny mofo mba ho tena tonga le mofo, le nofinao tokoa, ary ny kapoka ho tena tonga, lay ranao soa, lay nanaisitra ny fahotany zao tontolo zao, anasitra n'Andriamanitro, amelona zay matimaty rehetra ny anatina ihany. Amasino Jesosy, amin'ny anaranao masina no angatahako izany, misaotra ray amin'ny anaran Jesosy. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy tompontsika izay no vakina ho antsika. Fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika, ny rano ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Samy hitondra ny tenatsika tsirairay avy eo amin'ny tompontsika ry havana hivavaka. Jesosy malalo, nreto izahay Jesosy, mitondra ny tenanay, ny fonay, ny sainay, ny vatanay, ny fanahinay, hoentinay eo aminao Andriamanitra. Tsy mendrika, feno pentipentina, feno faharatsiana, nefa ianao ny mifidy anay Andriamanitra. Ianao ny teny hoe tsy tonga iantsony marina fa ny mpanota ibebaka. Zany ny antony nahatongavanao Andriamanitra. Ianao ny teny fa izay manatona tsisy ho laviko mihitsy. Manatona anao zay Andriamanitra. Diovy amin'ny alalan'ireo famantaranareo, voninahitra ao rery ihany. Misaotra ray amin'ny anaran Jesosy. Saotra tompoko sy Andriamanitra. Amen. Zao dia efa vonina ny zavatra rehetra ry havana, mandehana Kazarao amin'ny mpianakavin'ny finoana. Kazarao amin'ny mpianakavin'ny finoana. Ataontsika ny hira 78 ihany, ny andiny faharoa sy ny fahatelo. Jesus,
fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena ny nanavotananareo tamin'ny fitondran-tena dala izay azonareo tamin'ny entin-drazana fa ny rasoany Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. ny andininy faharoa. Jesosy Kristy ity no tenako raiso ano izao no ataovy ho fahatsiarovanay isaora eo am-poa ny tompontsika. Hoy Jesosy Kristy tompo hoe sotroinareo rehetra ity fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao no ataovy ho fahatsiarovanay na oviana no misotro ianareo isaora eo am-pony tompontsika. Mamirice so mamirice so mamirice so ni fitiavanao. Ry Andriamanitra arainay izay any an-danitro, mamy tokoa ny fitiavanao Andriamanitra.
mamy manoatra ny tantely tsy takatry ny sainay na roviana mamy ny fitiavanao Andriamanitra lay tianay amin'ny fitiavana tsy mety levina lay Andriamanitra tsy mandinika eloka lay Andriamanitra manana fitiavana tsy mety tapitra misaotra Jesosy misaotra Tompo misaotra Tomponay sy mpanjakanay de andeha ndray zay amakivaky zao herinandro zao amin'iny raha sy ny nofinao menao hery vaovao zay amakivaky ny herinandro vaovao misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo misaotra mpamonjy malala amen. Ataontsika ny hira 701 andiny voalohany sy ny fahatelo tatazana tonga amin'ny filasan-draratsika dia mangataka ny tompona andraikitra ny amin'izany tompoko. dia mbola mamerina miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny vaovao-piangonana sy ny raharaha-piangonana tompokoa dia tsy dia misy fiovana ny amin'ity herinandro manaraka ity toy ny mazatra dia amin'ny fivorian'ny birao ny isaka talata amin'ny fitora sasany ariva ny zoma kosa ny mpiandry ary ny piomana dia isaky ny asabotsy ny fianaran-kiran'ny koral koa dia isaky ny asabotsy ariva amin'ny 10 ora ariva torak'izany koa ny sekolalady sy ny groupe louange ny amin'ny herinany io moa zany dia toy ny mazatra amin'ny 10 sasany ny fotoana mpivavahana manaraka eto amin'ity fiangonantsika FPTM Haute-Savoie ity noho ny amin'ny androany zany zay nafahantsika niara mifavaka teto niaraka nanatrika ty culte
sy ny arahantsika nandray koa ny fanasan'ny tompo dia nisy ny ray aman-drenitsika zay tsy nalavitany tonga nanatateraka izany koa tsy hainy tsy saotra itona ny teny fisaorana ho azy a neny Justina saotra indrindra tompoko satria matsiaro manana ray aman-dreny tokoa zay zanaka izay tsy nahatononao tany avy tany alavitra tany fa de tonga ianao a nanatateraka ny didy sy ny hiraka zay nampandraketinao amin'ny mahampanompo anao a teto an'io izao indray koa dia misaotra indrindra tompoko eram-po sy eran-tsaina ny tompo any ao aminao mandrakariva ary ny fahasalamana dia aminao ihany koa ary Jesosy Kristy zay manankarenina fahasahoana sy tompon'ny fiadanana amenao zany a hoanao samy tanteraka tompoka dia maniry koa raha maniry ny fahatongavanao indray tsy ho ela manaraka hiaraka eto indray fa dia misaotra indrindra tompoka dia izay ny amin'iny a ary manaraka izany moa zay adiniko ary mino fa tsika samy tsisy manadino fa hiaraka isakafo zany rehefa aveo rehefa tapitra ty fotoana ty rehefa tapitra kosa ny tsodrano avy antranontsika dia miaraka mijanona kely vetivety mialohan'ny sakafo anatsika satria misy zavatra ho tanterahana zany a rehefa vita zay na ny olona hijanona isakafo na tsia dia engaviana hiaraka hijanona eto zany tsika minitra vitsivitsy fotsiny anatanterahana izay dia misaotra indrindra tompokoa dia Andriamanitra rery any no voninahitra mandrakizay amen. tonga amin'ny fanatitra tsika ary ataontsika ny hira zay efa voalahatra zany misy hira efa voalahatra ny amin'izay a 154 ny firanany manivotrony a ny Jesosy tompo ilay fototra soa. Suka
dia efa tonga amin'ny fotoana famaranana sadysika anao ny hiratsika izay voalahatra dia ny andiny voaloha sy faharoa ny ataontsika dia ivavaka dia après mivavaka dia mialatsiny tompo fa mbola misy hira anankiray farany a rehefa vita ilay vavaka dia fitiavana rano velona ny andiny voalohany fotsiny dia izay vao manao tsodrano ray aman-dreny. Vavakintsika ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy. O Jesosy Kristy tomponay mpanjakanay, ianao tokoa Jesosy malala o, ilay namanay, ilay sakaizanay, ilay dohy tena dohy ianao Jesosy, tena be fitiavana loatra ianao, tsara loatra ianao, tsy hitanay izy anambarana ny fahatsaranao Jesosy fa dia makasitraka indrindra tompo ary misaotra ny famonjena lehibe vitanao. Fa tena hoe avitra zahay satria navotanao Jesosy, sitrana zahay satria nositranonao Jesosy. Teto ianao Jesosy nanasitrana ny fo maratra teto. Teto ianao Jesosy nampianatra anay teto ianao, fa misaotra ny amin'ny fampianarana Jesosy, ampianarinao mandrakariva zay, averinao mandrakariva ny teny satria mahatsara anay ireny teny ireny. Fa indraindray adinonay ny teninao Jesosy dia averinao, misaotra indrindra tompo ny amin'ny fitiavana. Tompo tia ny fonay entinay eto aminao Jesosy malala. Ta io mba olo ny fitiavana izahay. Fa tsy mahatanteraka an'izany fitiavana izany anie zay Jesosy, mba te anao zay tsara zay, fa indraindray tsy mety ny vitanay. Fa amin'izao sisa izao zay Jesosy dia tia ny fonay entinay aminao Jesosy. Mba mangataka izay, mba hanana fitiavana tanteraka mihitsy any anatinay ihany. Hoy ianao hoe satria ianao ny tenen'izany Jesosy, fitiavana maro-po, fitiavana mora fanahy, fitiavana tsy mialo, tsy mieboebo, tsy mirehare, fitiavana tsy mora asositra, tsy manao otro-po. Jesosy malalo, tena tsara ianao, mampianatra anay ianao, fa fiainanay andavanandro mihitsy ny teneninao anay eto Jesosy malala.
fitiavana tsy tia tena tsy tia ny azy tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa mifaly amin'ny fahamarinana ho ny teninao dia rainay ianao Jesosy Kristy tompo ary tizonao izay Jesosy malalo mba tena haritra amin'ny zavatra rehetra fitiavana maharitra amin'ny zavatra rehetra manatena ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra ho ny teninao Jesosy malala Jesosy malalo te hirizo izay fa tsy mahatahiry tena tany mafy izay Jesosy tany mafy eo aminao ny tsirairay avy reo ny fiangonanao ny tanatahana vava miandry ianao Jesosy Jesosy malalo ianao lay tianay lay manokatra ny tananao misakambona anay misaotra Jesosy fa eto anao amin'izao fotoana izao mitety isaky ny seza ianao manoroka ny tsirairay avy ianao satria izany ianao fitiavana ianao fitiavana ianao fitiavana ianao misaotra Jesosy malala misaotra amin'ny fanatrehanao misaotra ny amin'ny fitiavanao misaotra ny amin'ny fikarakaranao anay indrindra ny fanahinay tompo na dia tsy mangataka akory ary izay ny amin'ny fiainanay andavanandro dia fantatray fa efa momba anay ianao efa mitahanay ianao Jesosy misaotra Jesosy ny amin'ny fitahiana rehetra izay ataonao isa-tokantrano misaotra Jesosy ny amin'ny asany tsirairay avy fa matoky izay fa mbola amenao reo mpanomponao tsy manana asa dia omenao asa Jesosy reo mpanomponao tsy manana trano dia omenao trano Jesosy matoky an'izany izay satria izay rehetra nangataka teo anatrehanao tsy mba nisy nilavinao izany fa tena nomenao tompo misaotra betsaka indrindra nizaniza mandalo olana Jesosy malala Jesosy ataovy manana hery andresena izany olana izany ataovy manan-kery Jesosy malala ny tsirairay avy hery avy aminao fanamasinao andresena ny olana rehetra eo amin'ny fiaina tokantrano tsirairay avy Jesosy eo amin'ny fiainana lalovana rehetra na any ampiasana naiza Jesosy apetraka ifianao pelatananao izany Jesosy ta io ny tanoranay Jesosy mba ho lohany fa tsy ho rambony ho ambony fa tsy ambany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia ianao nikarakara ny avenirany tsirairay mivavaka izay Jesosy ho an'ny Madagasikara fa ao mantra tsy mihinan-kanina izay aty mba mihinana ihany fa ny ao maro dia maro ny tsy manana sakafo hohanina vary kely ny andrahoana tsy hisy loaka Jesosy hitanao izany tompo malala mivavaka izay Jesosy malala mba ho tahinao anie Jesosy ny malagasy rehetra namanay nizaniza naiza amin'izao fotoana izao ianao ny amme fitahiana Jesosy amme fitahiana isan-tokantrano Jesosy malala ny tokantrano ny taraina tsy misy hanina Jesosy vao miantso ny anaranao Jesosy Kristy dia mamonjy ianao amin'ny alalany ireny mpanomponao rehetra ireny misaotra Jesosy fa tsara ianao misaotra Jesosy fa be fiantra be famindrapo ianao dia ta io izay mba ho tahaka an'izany koa Jesosy ho be fitiavana anana fiantrana ireny namanay mangataka ireny fa tsy holozana mihodina ireny Jesosy fa maro indraindray zay Jesosy dia tena miteny mihitsy mangataka foana Jesosy fona aminao izay indraindray raha mojijerena akory le mesazy eo mesanjera io indray ranona fangataka indray Jesosy ianao mahita ny zavatra rehetra Jesosy mamindrafo aminay ka io izay mba hanana feno fitiavana feno fiantrana fa efa niantrana ianao tahaka ny Josefa izay Jesosy nalefa ty amin'ity tany Fransay ity mba hanome izay tsy manana any Madagasikara fa tena misy tsy mihinana an Jesosy malala ianao ane hikarakara manokatra lalana amin'ny alalany izany vavaka sandratra izany misaotra Jesosy malala petraka ifianao pelatananao ny semaine anay petraka fianao pelatananao Jesosy lalana vaky fakinay rehetra milanao mandrakariva izay Jesosy tantany sy fombino ny vahoakanao rehetra tompo malala fa eo aminao ny mahatsara anay araka ny tenin'ny Davida dia ny teninao tompo raiketinay atao ponay koa mba tsy anotananay aminao Jesosy malala fa mba hieritrretanay aminao ny teninao mandrakariva mba haizanay manao ny sitraponao dia misaotra Jesosy misaotra koa izay mivavaka ho an'ny Justina azy Jesosy ta io manokana io mpanomponao io Jesosy malala eny tompo tonga eto mikarakara anay ianao naniraka azy Jesosy misaotra indrindra dia feno ny fitahiana ao an-trany izy Jesosy ianao nomba azy amin'ny fiverenany iray any Paris Jesosy ianao nitany ankohonany fa dia manjana ny zafikely ny vonatony rehetra mba ho feno ny fitahianao manana ambiampy ny tsirairay avy izany sy izay rehetra mahasoa Jesosy
dia angatanay amin'ny anaranao satria anao ny fanjakana anao ny hery anao ny voninahitra mandrakizay amen anao ny hira anankiray tsika fitiavana rano velona dia ny andiny voalohany ihany dia miditra amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Miapina awanatidilipia nandanitra enoy ny afatra zay apetraky ny tompo amiko sy aminao arehefa re izany rehetra izany dia izao ny farany teny Andriamanitra no atahory ary ny didiny tandremo fa izay no tokony ataon'ny olona rehetra fa ny atao rehetra dia entin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra na soa na ratsy amen. Raiso ny tsodrano tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tay anao ane Jehova ka iaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehova ka amindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ane Jehova ka hanome anao ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra ny fahalalana rehetra ny iaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy anio ary mandrakizay ho anao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ny dera ny aja mambonahitra ambony indrindra zay efa anao hatray ankehitriny ary mandrakizay amen. Raina izay any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao aneny sitraponao ety atany tahaka ny any an-danitra omeo anay anio zay anna sahaza ho anay ary mamelany helokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay ary aza mitondra anay ho amin'ny fankapana fa manafahanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Ny andininy fahatelo amin'le hira teo ihany. Fitiavana